Helek niela fa kombola Madagasikara ito tsisy maleo atamatavy kombo anniversaire an Jesosy fo amin'ny taogno ty satria tegna maresaka ahitana mpanakanto izay tegna samy managna ny lazany tsy azovy moa zany fa dadilove ndraiky likoky niniky agnano fasefasy na VVS misy raha donc amin'ny manomboka amin'ny masinandronakia de fa homana programa fa handeha tamatavy atsika ao amin'ny Stella Maris tamatavy ao amin'ny ora sasany tolakandro ny fidirana amin'izany moa dia tegna mora dia mora 7 ariary fotsiny de fa tafiditra anao izay ahitanao artiste malaza be likoky niniky ndraiky dadilove. Ty donc Michael Jackson gasy ndraiky wawa vazaha o izy ro sasany zay nagnotantegna nahitany ty zavatry ty. Mitandrema zalahy Jesosy ndraiky Pombazy so de mamifotry ka tsy mahatsiaro tegny toboky vavy izy toboky lahy mialohany hidirantsika amin'ny resaka zay ataontsika moa dia abonné vitivity alohan'ny chaîne antsika ary asio j'aime ny vidéo apetraho ihany koa ny commentaire de aloha hidirantsika vitivity zany fanaovana abonnement zany mialohany herisoantsika amin'ny resaka zay ataontsika ndao toboky lahy ndao toboky vavy. Ity loharan'mbavao izay navoakany Kamidia Mahazo ty moa no hanombohantsika ny filazana ny zavamisy ato anatiny ity video anankiray ity. Izy ty moa dia any Toamasina trano saikanisy Nandoro fofona no nanaitra ny tao antrano. Rehefa nojerena dia efa voahodidina essence ny trano iray tao Andrano Madio afo sisa no andrasana nandositra kosa ilay olona ary navelany teo ny tavoangy nisy ny essence tao anatiny herinandro izay dia saika ho nahitana trangana haitrano ny tao Toamasina. Ino moa ny zavaniseho tany Toamasina raha araka ny loharan'mbavao izay navoakany Kamidia Mahazo ka mahafaly anay moa ny mizara izany aminareo rehetra satria mba hatonga anareo araka ny zavamisy ny tena tanjona sy ny tena fanirina. Rehefa voaresaka atsika ihany koa moa ny mikasika aniny trangana haitrano izay niseho tany Tamatavy iny ndeha arisika hijery kely ny fanehoan-kevitra izay nambarany Erinaivo Fanirisoa. Toy izao moa ny fanehoan-kevitra izay nataony iza le kandida mpanjakana hoe iza hoe ity Fanirisoa ity raha nametraka ny fanontaniana. Tadidio fa ny article 220 ny fampiasana ny fananam-panjakana sy ny fahefam-panjakana amin'ny fampelezan-kevitry ny kandida na lisitry ny kandida dia mitarika fanafanana ny vata azony izany kandida izany eo amin'ny toerana ilatsahany sady mampigadra roa taona ka hatramin'ny 5 taona an-tranomaizina. Ino moa anisan'ny fanambarana izay nataony ity ramatoa ity sady fampitsahivana no fanambarana moa iny zavatra izay nambarany iny ary nampiatsiaha ny voalazany lalàna ao anatin'ny article 220 izay milazany hoe mampigadra roa taona ka hatramin'ny 5 taona an-tranomaizina ny fampiasana ny fananam-panjakana sy ny fahefam-panjakana amin'ny fampelezan-kevitry ny kandida na ny lisitry ny kandida. Rehefa voaresaka atsika sy voalazantsika ihany koa moa iny fanambarana izay nataony Fanirisoa Erinaivo iny ndeha arisika hijery kely ny fanambarana sy ny fanehoan-kevitra izay nambarany governoran'ny faritra Analamanga. Ity governora ity moa dia tsy misy tsy mahafantatra satria anisan'ny tena manana ny mahizy azy ary anisan'ny tena manana ny lazany ihany koa. Tsy iza moa izany fa Hery Rasoamaromaka afapo tamin'ny voka-pifidianana ny antoko TGV sy ny vovonana isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina hoy ny governora Hery Rasoamaromaka. Arak'izany hoy ity governora ity dia nahomby ny paikady ho an'ny antoko hoy izy mikasika ny ordonnance kosa dia nilaza izy fa tsy ny TGV no nizarany ordonnance ary ny kandida rehetra dia samy afaka nangataka sy nampiasa ordonnance avokoa. Izany moa ny fanambarana izay nataony ity governora ity tsy iza moa izany fa Andriamatoa Hajaina Hery Rasoamaromaka. Rehefa voalaza sy voaresaka atsika ihany koa ny mikasika aniny Hery Rasoamaromaka iny ndeha arisika hijery kely any Tahina Razafinjoelina. Toy izao moa ny hafatra izay nambarany Tahina Razafinjoelina ho antsika mbola manome tsiny hatrany ny filatsahako averiko foana nilatsaka VA sa nanampy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena 8 sy fifidianana ben'ny tanàna 9 dia samia mahatsara ny vokatra sy ny tohiny. Tsy ny filatsahako tamin'ny 3 na tamin'ny 4 ty no nampiova ny vokatra ary izahay dia manao politika ho an'ny firenenay fa tsy ho an'ny tenanay na ho an'ny hafa ihany koa. Averiko indray mandeha indray tsy mbola nandray vola tamin'ny politika izahay tompoko hoy ny fanambarana izay nataony ity Tahina Razafinjoelina ity ny tao anatin'ny pejiny.
Be dia be moa ny olona nanome tsiny an'ity kandida ity satria tokony nanohana tima izy fa tsy nandeha nanimba vatony ireo mpanohitra fa raha tsy nilatsaka izy dia mety ho lany ihany tojo hoy ireo olona izay nanakihana mafy ny tenany ka mety izany indrindra no nahatonga izy nanambara iny fanambarana iny. Rehefa voalazantsika ihany koa ny mikasika aniny ry tompoko vavy sy tompoko lahy ndeha arisika iresaka kely ny mikasika any Tojo Ravalomanana sy Harilala Ramanantsoa. Tsy mitsahatra miresaka ny halabatony avy amin'ny pombany Tojo Ravalomanana misy mivoy ety amin'ny tambanjotra antserasera ihany koa fa ny kandida tiako i Madagasikara no tena mpandresy saingy tsy mbola nisy fanambarana ofisialy avy amin'ity antoko ity. Tsy misy toromarika sy paikady mazava fantatra ihany koa hatreto hiarovana sy hiadivana ny vaty azony zanaky dada. Nisy ny Madagasikara ihany koa etsy ankilany dia zara raha mamoaka ampahambokatra vonjimaika toy ny fanaony rehefa fifidianana ka mahakely ny information azo mikasika ny vato azony ireo kandida tsirairay avy. Fantatra nefa fa ao anatin'ny andro vitsy dia hivoaka ny vokatra vonjimaika feno avy amin'ny CENI. Raha ny fironam-bokatra ofisialy farany teo dia mitarika aloha izany ny kandida Harilala Ramanantsoa ary tsy hisy fiovana firy io vokatra io rehefa hamoaka ny vokatra vonjimaika feno ny CENI io. Raha tsy misy ihany koa ny fiovanjavatra tampoka dia hiverina tsy ho ela ao amin'ny lapan'ny tanàna aloha izany i Harilala Ramanantsoa izay nanao veloma vetivety ny mpiasan'ny commune tamin'ny fotoana ny Alantsio PDS. Izany moa ny zavatra hita sy tsikakitra ny mikasika anireto kandida anankiroa ireto, tsy iza moa izany fa kandida ny tiako i Madagasikara Tojo Ravalomanana sy kandida Irmara Ramatoa Harilala Ramanantsoa. Rehefa voalaza sy voaresaka ihany koa ny mikasika aniny Tojo Ravalomanana sy Harilala Ramanantsoa iny ndeha harisika hiresaka kely ny tranga izay niseho tany Ambositra. May kilany afo alina ny hotely Violette madio lahatra. Afo efa niredareda no nanaitra ny renim-pianakaviana tompony hotely natory tao amin'ny rihana farany ambony. Nahagitra ny firehetana ka tsy nisy ny fotoana intsony nandraisana ny entana rehetra izay may tao an-trano. Ny fokon'olona no ny fanometanana namono ny afo. Circuit de charge no heverina ho nahatonga ny fahamaizana. Izany moa ny trangana nampalahelo izay nisy tany Ambositra ny mikasika ilay hotely Violette may kilany afo ny andro alina tao madio lahatra. Hitantsika amin'ny reto sary izay hitantsika reto moa izany tranga izay niseho tany Ambositra izany ny mikasika ny firehetany afo ka tena mampalahelo tokoa ary mampahery any ilay renim-pianakaviana izay nay an'ity hotely ity. Zay ihany koa no namarana ny videontsika koa dia mankasitraka anareo rehetra navitanahy ny video hatramin'ny farany ary mbola entanina foana ianareo ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsakay ato misesisy tsy mijanona antsainky ato. Zay fa tsy halavana ny resaka veloma vetivety ianareo fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy. Veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy.